krismasy. Nosoratany Ravorimbato ny Lantoarimamy. Ovelominy Najaniriny, Ny Ravo, Anjarivo, Lalaina, miaraka amin'ny Faly, Sinaiza, ary Mihaja. Roland Ramanantsony nandray feo. Anjarilivo ny Nana Totosa. Aza mikisikisina salamin'io ndry ry volana. Aingene, so de verindrefa mora ary zany mitady hanina rapaka zany. Ary tsarovy fa amin'izao fotoana izao tokony andeha ny tsena. Betsaka mantsy ny olona miantsena amin'izao. Dia mihevitra ve ianao ry neny fa tena ho tsara tokoa ny tsena e? Fa lozina indray ary ty atsondry ry volana. Ndry iana ngeny tsy hitafy e. Ngaza, nya vita n'reto akoditra reto ihany dia mandeha ny zavatra rehetra. Ka zany koa angery neny tsy asiana olana e. Tsaro fa manito poketra avokoa ny petsena rehetra amin'izao. Amin'izay mahafeno ny alina izao ny ataony. Ny mahamaika azy izao dia ny akanjo tsara hitafiany sy ahazo ny loka matsiro. Ka zany mihitsy ny koa ny tokony ararotiny e. Fa zao solo ihany reto aloha reny akanjo-ndry reny reto. Reo. Anga ndrifa ho atoandro ihany ny andro e. Ohatra neny maloto be nge zany akanjo omeniny anazy zany e. Reo anaovany. Sady rehefa be fofona be. Sy anao any reto aka. Ka tsy maintsy reny no anaovandrira te ahazo izay ilainy ndry e. Anao fa aza miaingitraingitra eo. Sy anao any reto azary neny ny olona ve zao raha mandalo tsy hivingivina fotsiny. Volana. Sady na ny lalitra raha ve tsy ahalala ny fisiko akory. Tena ratsy ry neny ka. Akanjo hafa tadiavina. Aza dalaindry ary volana. Tereko ndry anao andreo fa mbola mamaly ihany eo. Reo anaovanao tsy mila ndry mamaly tsony Eto ndry no mipetraka. Tsy miala eto ndry raha tsy zany maka ndry eto. Tandremo dia tandremo angeo andry miala eo e. Fa neny andeha hoaizaka. Amita asa hafa efa indry ny atao. Reny efa nampianariko ndry reny e. Tsy maintsy mahazo ndry izay ihany ny tanjony. Mila miakanjo mila misakafo ireo zandrindry ireo. Mazava mindry zany teniko zany. Zay fa lasa neny neny. Sika be koa rangazy neny zany tato ato ka. Sy azoko mihitsy neny. Maninona zao raha mba manaraka ny lehilahy saiko ihany. Tena tsy mahay samy mangataka izany aka. Sa ve andramana ihany. Ary inona zany ny ataony kiala eto? Iza ny nametraka tena teto? Miala fa toerako teo. Misana ho atany. Ary zany mihitsy ve zany ny fomba fiteny ety an-dalana ety rehefa angataka. Dia tsy maintsy manao tena sy kiala zany. Sa ahoana? Inona zany ngongonona tena eo e? Manompa tena sa maninona? Ary inona mifandrafandrana? Te hitady-daroka amiko nga tena. Sady efa makanteran'ny olona mbola mitady hanompa kotsy. Hita loza eto ndry ry volana ka. Manotra koa no ny olona tsy nahita tory alina zato endrany. Dia andeha hoaiza zany. Neny nanafatra tsara fa tsy mahazo mihetsiketsiky etony Any alavitra mihitsy tena mipetraka fa tsy aty akaikiko aty e. Animba ny tsenako fotsiny. Ny olona rehetra izay mandalo eto efa na avokoa anjarako. Eny tena ve zany e? Anjarako avokoa ny olona rehetra eto. Iny mandalo io zao efa na. Mba meo re tompoko fanaona be Hita teny zany. Zay te vaky lovy sahady. Tena matin'ny fiainana angamba io vehivavy io. Aza mifampijerijery tsy nisy vola napetraka tena akory taty amiko. Vehivavy very tady potra tany angamba tony tety ambaravarana olona ty no mitonatonana.
Tena mbola tsy nahazo ihany za. Ny endry vehivavy ry zao tsy mitsahatra mirotsaka ny ao anaty satrony. Dia ahoana koa moa izany ny azahoako eto e. Za sady tsy miteny tsy manao hetsika. Dia inona no lasaina amin'iny raha tsy mahita ninona ty amiko izy. Koa izany fa misy mandrotsaka ny satroka. Ariary zato fotsiny. Dia inona izao ny azony ty? Ohatrinona ny azo tena teo? Eto aty ny fa anjarako ny 2 metatra miala amin'ny toerana misy anahy dia tsy misy mahazo mikitikitika. Aiza ho ale teo? Ka efa ela nga ianao nangataka ohatran'izao? Ty aloha le azoko teo ary. Tsy misy valana izany fanontaniana izany fa raha te hiavana amiko tena ka te azo ty dia izay azo tena rehetra eto dia mila omena anahy. Mazava ve izany e? Fondrivy aloha mba nangataka sa dia mipetraka fotsiny. Aiza ve kiko? Mahandritra ny andro iray manontolo ve ndry dia tsy nahazo na dia ariary zato fotsiny aza. Fa inona ny tena nataondry tany? Ka le izy angeriny eny tena tsy talentako mihitsy. Talentako mihitsy ahoany? Ka maninona ho ara le mikarama manasa lamba ihany ny ataoko e. Raha matoraboto ange efa miandry ny valiteniko fotsiny e. Tsy ilaina manao an'izany ho andry. Asa mafy izany. Tsy ampanasako izay maloton'olona mihitsy. Dia asa ny tadiavina. Nga kosa moa raha ratsy izany manasa maloton'olona izany ka toko betsaka ihany izao ny olona manao an'izany. Anjanony ihany izany resaka izany ka. Eny koa izany. Reto indray aloha no akanjo anaovandry. Reo anaovana androany dia mahaiza tsara indray mankafon'olona fa tsy azo mininona mihitsy raha ohatran'izao foana nataondry. Neny tena kamo angio aza e. Kamo ahoany? Zavatra hafa indray neny ampanaovinaka. Zao ndao amin'izay andeha azalany andro mialatsiny eo ndry fa manahirana mandeha ny ora amin'izao oro izao ny be olona mandalo eny an-tsena. Ainga ndry idio trano io. Ka ny olana angeriny eny dia izao e. Misy vehivavy izay teo anilako dia anazy avokoa ange ondriny eny ny metatra maromaro amin'izay misy azy. Izany angamba ny antony tsy nahazahoako ninninona. Ka efa nahavita taratasy tany amin'ny commune mahakasika an'izany ve hono izy? Ka taratasy ahoana koa izany ry neny Ka ndry milaza fa voafaritra ho an'izany vehivavy izany avokoa ny metatra manodidina azoko. Mila manana taratasy manamarina an'izany inge izy. Azo indrindra anaovany adalàna amin'izany io. Ka mampatahotra be inge izany vehivavy izany ry neny. Mampatahotra be ahoana koa? Enjana be izany raha hitabataba sady miteny ratsy foana. Izany no izy. Manao tena manao kiala mandreraka be ny manakaiky azy. Izany zava-misy eny efa zao. Aza manakaiky azy fotsiny dia vita. Ndry koa tena kamo miasako. Matahotra ako. Anatitra ndry io dia andehanao ny asako ihany koa. Ary tena mila ndry mahazo vola fa ny ovatranontsika koa mila alofa mitaky ny tompotrano Tonga ndraiky ala. Manahoana aloha tena e. Efa voky be sa mbola fisaka ny kibo. Fa toa miavinavina be. Iny aloha misy mofo gasy ary hany faonona eto nge e. Sady mila faharetana amin'ny manao an'ity asy ty. Ndry ve tena izany mihitsy ny fomba fiteny rehetra? Tena kiala. Izany nga moa ratsy. Mety efa izany mihitsy koa ny fombako hatr'izay fa za koa ny tsy nalala. Fa olana be amin'ny kiala nga za amin'ny fiteniko izany. Ka afaka manova ihany ange ianao raha te azo vola misimisy kokoa e. Ianao indray ve nampianatra amin'ny fomba fiasako e. Asako ty haiko ny atao aminy.
finina aloha ny antony anaova tena an'izao azy zao nefa raha ny fijeriko tsy tokony aty mihitsy ny tokotany tena. Volana aloha ny anarako hoe tantarao amiko ny antony rehetra nahatonga anao ety aloha dia lazaiko ny navy io. Tantarako ve? Ie? Za aza raha vao hikasa hitantaran'izany dia efa mihodina ny atotoako ray manontoloko. Tsy haiko na malahelo na matahotra na ahoana. Fa misy inona ka? Ny zanako. Na ahoana ny zanako raha tsy hiasa? Fa manan-janaka koa nga ianao? Dia aiza? Any amin'ny hopitaly ny zanako amin'izao fotoana izao e. Mila vola maika. Marary izy. Marary mila fanafody faransay aingana. Ary tsy misy miandry fa leo akaikiny eo no nasaiko miandry azy. Fa iza aloha ny anaranao dia marariana ny zanakao? Dia vavy sa lahy ny zanakao dia firy taona? Miary ny anarako e. Vavikely 5 taona. Efa malala ny zavatra rehetra. Narary tampoka ny kibony afaka maly. Tsy nitsahatra ny valana sy nandoha izy. Reraka mafy. Mbola tsy ampy anefa ny fanafody. Mila mandofana fandriana koa izay. Ny zanako anefa mitakilalao amiko koa amin'izao fotoana izao fa akaiko ny Krismasy. Sao ary apiako ianao fa mandeha ana aloha andraso ny zanakao dia mindrama vola amin'izay olona eo akaikinao dia tenenao amiko fotsiny hoe aiza ny hopitaly dia ao amin'ny chambre fahafiry misy anareo fa tsy maintsy tonga any Tena ho any ve ianao? Tena marina e. Ahoana ny atokisako anao? Ianao aza olona tsy fantatro akoriko. Ny zanako ingeo marary e. Mila fanafody. Ary izany ny antony atongavako ety. Tena tonga any fa za matahotra ianao e. Ty raiso ny satroko dia eto aty ny fitaovana fangatahanao. Maka ny satroko dia ianao kosa handray ny fitaovanao. Le toerana aloha no mewa dia mandeha nafaingana lofiny zio ny zanakao ka. Eny ary. Eny tsara ary ny toerana misy azy. Eny amin'ny hopitaly Ravoahangy Mangataka re tompoko. Mangataka fa etoko hitsaboana ny sanako vavy sy vola azoko eto. Marary mila vola hividianana fanafody ny zanako. Nahazo misimisy ihany azay efa 4 ariary. Dia reto fe nefa dia ampy hividianana fanafody. Nefa sao efa amin'ny 12 ora. Aleo aloha atiriko ty fa akaiky eto ihany ny hopitaly ka dia miverina indray za avy eo mangataka. Izay mihitsy angamba aloha no tia atoko ka. Ary mpangataka vaovao iny vehivavy izany e. Toa mikoropadropaka be any izy zany. Vehivavy mbola tsy fahitako tety mihitsy. Ataona mary any ny asako teto fa mbola tsy nahatazana azy io mihitsy ako. Sa io ndray zany ny solon'le vehivavy raha iny. Iary moa ny anarany. Ary nakaiza ary iny. Sa zandrony koa io. Andraso hoe mba rahako masainy ko manomboka andro andry. Volana, tonga sahady ndry. Otrina ny azo ndry. Avelo ndry etoko hijery an'le zanako e. Efa mba metsara ihany izy ao. Okaloka. Mbola voavola kely fotsiny angekiny azoko e. Dia ateriko aty amin'ny jilo sao dia ilaina maika. Amin'izay 4 ariary fotsiny. Fa
ty aloha ray sao dia ilaina maika kia. Ndria izay efa mba nahazo any zanako tena misaotra kia. Andao ahy araka hijery an'ilay zanako aloha. Andao. Fa efa nahazo fanafody ve aloha izany nareo mianaka e. Dia ohatrina ny vola tokony mbola hosoloina. Moramora ihany aloha na izany azy efa ty amin'ny hopitaly angetsika e. Tokoa Mandroso. Ye. Io keny zanako a. Mahafatifaty kely io fa lanin'ny aretina tao anatin'ny 2 andro kia. Ndry Io rangahy eo akaikiny io zao ny endramako volana fahako mividy fanafody amin'ny azy teo. ndry ary tena mahafatifaty kely tokoa e. Dia mbola misy ohatrina ho azy zany ny vola tokony omena azy. 2 alina mividy panafody. Ny fampandriana mbola tsy andaniny. Mahafainga kely rehefa mahatry e. Mbola io lehilahy io ihany koa no nandoa azy. Dia atao ahoana zany ty 4 ariary ty? Tsy nahazo afa-tsy ty nefa ny za. Ty ary aloha omena anao dia rehefa mahita indray izay aterina ny ambiny. Tena tsy manana mihitsy mantsy izay zao. Ty azy efa nifampitediavana teto sy teroa. Oko zao ka ataoko fanomezana ho an'ny zazakely izay vitako rehetra teto. Tena ataoko amin'ny fomba dio e. Saika tsy natoky ihany ange mantsy hoe mandeha mitady vola ianao ilay mivoaka ireny e. Ngaho dia tena tsy misy havana mihitsy e. Sany havana ka. Ie, avy any ambanivohitra koa mantsy za dia milala ao an-dalana be ilay fiara nandehanana dia izao vao tonga mihitsy. Fa tena misaotra anao aloha mikarakara azy. Dia tena tsy soloina ve izany ny volanao ramose? Misy tsy mazava ange ny resaka reo e. Milaza fa havana ianao nefa vao hita amin'ny masoko teo ianao Ramatoary nampafantatra ny zanako an'io Ramatokely nentinao io. Inona ny tena mariny a? Tena miala tsiny ray tompoko fatatara lava be koa ny aminay a. Ny fomba mifakahitanay. Ianao aza namonjy any mianaka mbola tsy fantatra akory ny anaranao. Tena izay asalaman-janako mantsy ny tena tanjoko. Kanto akiny anaran'ny zanako ry volana. Dia ianao nge zany no anjely mpiambina ny ary mianaka. Mahafinaritra zany e. Tsy manisy olana ry hafa tsaboy tsara ny zazakely e. Dia tandremo ny sakafo maloto izy ny dokotera fa zany ingy ny tena antony nakarary azy teo e. Lasa dia tia mbola misy vola fa sao dia tsy ampy ny apelatananareo iny e. Efa be dia be ange izay vitanao izay e. Sao dia mba mahamenatra kosa e. Raiso re mila mifanampy ange-tsika malagasy e. Izy ary no atao ifanampy eo. Zay fa mirary soanareo mianaka e. Ny ako mantsy ny marary efa ny findra-toerana. Efa hitanao teo ihany nangalany dokotera azy. Zay fa dia mirary soanareo. Dia misaotra indrindra ary tompoko. Iary Iary. Tsy mila mangataka tsony nge zany ianao hitsaboana ny iza moa ilay anarany. Otry, tsy fantatro akory ny anarany. Antso ny anaran'ny zazakely e. Antso. Zay vao tena lasa e. Adiniko teto fotsiny manko reto boky reto. Fa baraka mihitsy akiny amin'ny zava-mitranga. Hita mihitsy hoe mpandainga. Nahoana ny tena haritra tahaka izany ilay izy alahy? Efa teo an-dalana mihitsy angely tsy riritsy e. Adiniko tany reto boky reto dia mbola nakazy ahy. Ka efa nanahoana aloha izay alahy. Ny ratsako afaka mandray zavatra ka. Ny tongotra ihany koa afaka mamindra. Tsy misy tsapako izany hoe marary ny vatako e. Ka inona fotsiny izany no tena mahazo an'lahy ka? Andahany andro teo amin'ny hopitaly fotsiny ve zany? Maninona raha mangataka ny ody raha izany e? Moa tsy efa zany foana moa no nataontsika. Noditsika avy eo nefa tsy ahoana ilahy ihany mitondra aty amin'ity toerana tsy tiako aretan'ity tsony. Ka le izy kosa angeletsy efa natao avokoa izay rehetra mety e. Natao ny fizany. Ilahy tsy misy ninina nefa rehefa tonga any an-trano ilahy manjetoka marary torona. Nahoana moa letsy any tsy koropaka amin'izany raha tsy mampaninina lahy aloha dia avelo mba hijanona kely ato amin'ity efitrano ity mandritry ny herinandro fotsiny. Maninona tsara hoe letsy? Zany e. Herinandro? Herinandro ahoana ity ririja? Dia ahoana zany ny asako ka?
mitahaky asa bengely ity zany rijy, fanatera-tsakafo, fanenjehana fotoana, fanasana lamba, fanadiovana ny trano, izy avokoa no tiany heveriny lanao an'izany. Ataoko avokoa lesy zany raha hitany lafa manahirana. Ty rija Tia antany tianako fotsiny aho hoe inona ny mahazo ah, tsy ahita valiny eo any avy eo. afaka herinandro kely ity zany, hain'lahy ihany zany hoe afaka herinandro zany. Mandehana lesy alalo mandeha, aiko mandamina zany. Ifakahita eto ihany tsika raha sitrapon'Andriamanitra. So de mba hamono tena relahy ty. De ato no ezaka anandrana zany famozapo zany. Maninona lesy rehefa raha any ambanivohitra makarivotra sy makaina. Misaotra lesy rija, tena misaotra. Aleo aloha ato aloha. Tia ny telefônina koraiso. Tsy te hoelingelenina mihitsy aloha. Tsy tiako isiantso ihany koa. Vonoko mihitsy ary ty. De zao aprimo tsara amin'izay toerana tokony isy azy. Rehefa tafaverina any an-trano miresaka indray tsika. De ngaviko aza mamangy akory ala raha mba azo atao. Rija Afaka mandeha lahy. Efa tafapetraka soma tsara. Azoko antoka fa nataony la avokoa izay rehetra tokony natao. eny efa vita tokoa mirary sondrindra re. Ramse, Ianao moa le vehivavy niaraka tamin'le ramatoananana zanaka marary tatsy amin'ny efitra fahafolo tatsy. Ndeha hoizy ianao zany ka? andeha hividy sakafon'izy mianaka ao amin'ny efitrano io zany le mararinao no matory. Matory moa zany ny filaza sa ahoana? Zao no andeha ataotsika raha mety aminao Hoe ahoana izay? Viditsika ny sakafon'izy mianaka na iresaka mpikarakara sakafo ato amin'ny hopitalytsika de Mety ve izany? Fa inona no tianao atao? afaka mba miresaka amiko vetivety ve no raha toa ka ekenao le nolazaiko teo misy tiako anotaninanao mantsy Tsy maninona akory ka azo atao zany. ka andohary aloha ataotsika le fanafarana sakafo teo joary aloha zany manoloana anao Fa le mahafantatra volana. Mety omenao raha lazaiko ny mahakasika anahy. Asa mety andatsako aza angamba. Maninona no avy hatrany de mitsara ohatr'izany ny apotsy miloaka ny tompony ihany nge ny mahalala izay tsy nivolanany ka tantarao ary hoe Neny tsy manambady tsony. De data zany efa tsy namanay De zandray mbola manana zandry anankiroa. De zay nefa manofa trano. Eny trano tsy de lafo eo ihany. tsy azoko ny fankahitanao sy le ramatoatany amin'ny hopitaly nge ny tena tiako ho fantatra fa tsy maninona any akory ny lazanao n'izany rehetrarehetra zany Fa ay ve zany ianao nanampy olona tsy fantatra ho anarana akory? ka ny olona naovatsoro volana tsy ilaina fantatra amin'ny momba azy ary tsy izy ihany koa no andrasana mahaly izay natao taminy. Any erinany mety ho tratry ny fahavoazana ianao mety tsisy hanampy akory azy. Azakivy amin'izany fa mitraka foana ny eo ambony mahita an'ireny rehetrarehetra ireny. Iary ny anaran'le ramatoanam-pinao iny. Sa koa tsy mahalala azy mihitsy. Lazaina hoe kisendrasendra koa ngamba ny fankahitanay. Ny tena tsy mahalala azy marina tokoa ianao. Tsapako tamin'ny fifandraisanareo somary mangatsiatsiaka aloha ianao aza gaga be zany nahita an'le zaza natory teo ambony fandrinako. Mahandro izay. Ny ofatrano koa tsy maintsy aloha. Neny tsy mazava amiko tsara izay tena asany. Ny raha neny angataka ohatran'ireny mpangataka rehetra ireny. De teny ny fankatana sy ary. Nangataka? Nangataka. De nahazo ihany ve zany ianao ka Fa inona nefa ny mahagaga anao amin'izany
ohatrany tsy ratsy any ange ilay mangataka kay mangatsika be fotsiny raha hoe sendrany atsika dia mety handotry ny hafanana raha tonga amin'izany fa mahazo ihany aka mety hoe sakafo ambany fotra no azoko raha hoan'ny hafa fa amiko kosa tena sakafo feno ka nefa natolotra ao any ary sy ny zanany ndray nge ilay vola azonao e dia inona zany zao no lazainao amin'ny eninao momba n'izany ka satria anao tsy vimbina akory ho an'ireo zanjonao nge ka ianao ihany ange no mitazona na ela be eto e andeha hiasa za io sady tsy maintsy manampy azy aka ohatranao ihany mety mba azo kely ihany mandrapiletiky ny masoandro tsy ahitana ny taramazava ntsony fa firy taona aloha ianao io zao raha tsy mahadiso e 20 eny izany hoe 17 zany fa andray an'izay aho vao manomboka amin'io taona vaovao io dia ono a ianao ve mazoto ny asa ka arakarak'ilay asa tolotra roa e raha miasa mantsy za dia mety mba tsy mangataka tsony koa fa afaka hanampy tsara ny ary mianaka ihany koa za amin'izay ka maninona raha totaly ny vola tokony ho azonao eny mpangatana dia tolotra anao zany ka dia izany vola izany ve mba vola madio e tsy ny sasarana akory tsy manaiky an'izany aka fa iza milaza aminao fa vola ny sasaranao izay nangatahanao teny an-tsena ka olona nge no ny sasatra amin'eny fa ianao nangataka fotsiny ny sasatra ako ny vavako miteny nga hiverinao fa tsy reraka miasa ny valanindranoko amin'ireny fotoan'ireny angako moa tsy hainao ilay teny hoe ny atsembohan'ny tavanao ny nananao ary mitera-tsemboka mihitsy nge sa vao tafavoaka eo e dikan'izany miasa zany mitady zay fomba rehetra mihitsy nge ianao zany andresena lahatra ianao nge ataoko ohatry ny miasa ihany ny asanao dia ny resaka amiko ary resahako mahakasika ilay asa ianao raha mety aminao zany zao ary ny atao e aleo aloha mba hiasa za dia amin'ny efatra tsika senao no miresaka dia triano ny fotoanantsika raha mety andraso aloha aleo ary atao hoe avansa mikarama omeko anao le vola ko raha tsy mety amiko le asa aloha dia ahoana e ny aso anao tsy fantatra akory hoe ety amiko ve sa tsy tsy anaiky ny volomenao zany aloha ka volana marina re raha nyresaka nataonao teo tsy tiako ianao hanohy an'izany asa fangatahana zany vola azo moro reny indraindray aza tsy mahazo akory sady sahazanao koa zany tovavy ohatranao zao raha sanatria lain'ny olona keriny eny dia ahoanao izy ianao ka eny misy fahamarinany ihany aloha zany resaka ao zany tena zany mihitsy ka sady amin'izao fotoana izao nge maro ny tanora sy ny zaza tsy hita etsy seroa e tsy manina ary fa ekeko ny teninao e avansa amin'izay asa tao zany fa tsy hoe omena fotsiny akory tiany ve zany tsika no resaka sa ifindraterana ka izay mety aminao mety amiko ka fa raha lasa lavitra nefa tsika dia ahoana dia raha mitady anahy ary mety tsy hitady anao ntsony izy aloha satria efa ampy ange ny tanany eny na miverina ty ihany azy ange tsika aza manahy ianao e nefa eto zao milamina ihany ko aleo ety any zany no miresaka e sandrinao no karakaraiko resaka amin'ny lehibe ny hopitaly raha manaiky izy ireo dia raha pitsy any dia afaka hanomboka ny asanao ianao ka ahoana mety aminao ve aloha le asa sa ahoana ka raha sanatria masika be zany sandrinao zany dia ina ny ataoko eo ohatra hoe manolana ve tsy manana hery anao an'izany izy ny tena atahorako fotsiny nge so dia hamono tenao le zandriko e ka ny tanjona zany dia hitady zay fomba rehetra ianao mba hahafahany mamoaka an'izay mangeja azy rehetra ao anatiny eo fa iza moa zany ny anaran'ilay zandrinao
tsy afaka nilaza ny anarany aminao kosa aloha e. Aleo ohatrany hoe olona tsy mifankafantatra mihitsy nareo. Za zange tsy afaka ny anatitra anao eo anatreny akory, de ianao zany ohatran'ireny hoe mpitsabo-panampy ireny mihitsy. Ka raha vonona ianao de zao ihany tsika de resaka amin'ny dokotera lehibe ka. Nga mety zany. Sa koa ange mila miresaka amineny hoe nahita asa ary tsy hanao an'ny asa mpangataka tsony aloha e. Ay, tokoa moa tsy maintsy manao an'izany ianao. Fa nilaiko fantatra manaiky ve aloha ianao e, ha? Mety amiko zany ka. Ay. Somba mety afaka hiasa maharitra hatrany raha tiany dokotera lehibe ny fahatsarany asako. Tsara mihitsy zany fanindriny zany ka. Saingy mbola mandeha tsikelikely aloha zany e. Ay ka aiza no naterako anao? Ianao tsy manatitra ka. Andeha irery za. Raha alina za miresaka amin'iny satria izy mbola ny ampiasanany ihany angamba. Raha pitsotsika eto ny mihoana? Ay, mety ary zany e. Ty ny avany sankaramanao. De raha pitsotsika no iresaka amin'ny dokotera lehibe de sady manomboka ny asanao koa ianao e. De tadidio tsara fa varavarana 10 any misy azy e. Taiza avokoa ki reto sakafo reto. Azondriandroany daholo ve reto? Faly indray ny ankizy fa ho voky hatreny an-tendakiliny. Fa taiza nahitandry voly. So de mba nangalatra tany ary ndrika pidi-doza a. Fa mangalatra hoana ary neny a. Ianao nga nampianatra nanangalatra ka. Asa Ino ary zany fanontanianao zany? ka taiza fotsiny ary nahitandry andreto e. Raha fangatahany zany fotsiny tsy afahandry mahazo andreto e. Valio mazava be a, taiza indriny nahazo andreto. Nisy olona tsara fanahy be izay ry neny a. Olona tsara fanahy be. Eno a, nahita nanangataka izy a. Tena notany momba anahy izy de tsy tianao no mahita na mangataka izany. De nataony ahoana ndry? So de mba avy mihitsy aloha jereko ny vatandry manontolo. Lehilahy sa vehivavy zany nahita andry zany valio ary volana fahazalozandry miana any eo a. Ny alasa dala mihitsy ngamba ny tiandry atao. Fa ina ary ty ataony neny? Tsy maninona zany aka. Tsy naninona an'izany le olona. Eny fa na lehilahy koa azy izy. Izany izy hoe mbola lehilahy. Tantarao mihitsy inona nataony andry. De inona ny antony nanomezany andreto sakafo maro be reto andry. Ka mangina ary aloha neny tantarako azy. Ka malaky ary ndry fa aza be safary. Ny saiko efa miady. Tenomeny asa ka raha mety amineny a. De raha pito zany hanomboka an'le asa. Ka tena azondry antoka velo izany olona zany ary volana. Mila mihaona amin'izany olona zany a. Ndringe ka mbola tsy ampy-taona e. Voararany lalàny zany mampiasa zaza tsy ampy-taona zany. Ka nasainy neny nangataka teny etsena nefa neny ary mahalala an'izany tsarako. De ina zao no tsy mampitovy an'izany. Ka tsika nge anaka tsy manana e. Manaiky afa tsy azo atao zany. Eny e, mifona anaka. Fa zao tsy maintsy entinao makany amin'izany ny olona mpiasanao zany a. Mandeha aloha jereo zany olona mantondony zany. Soary, fa ahoana? Fa izy zao ry volana. Ina hono ny tadiaviny? Vao teo mihitsy neninay no resaka anao. De mila mihaona aminao hono izy. Fa ahoana nahitanao ny tranonay e? Ampanosoa aloha raha mety aminao e. Fa iza ny olona mahavarinanao ato ry volana? Volana? Fa izy ty lehilahy ampidirinao ato an-tranontsika ty. De efa tsy misy tahotra mihitsy mantsy ianao Izy io. Miaraba madama,
dia miala tsiny raha tonga rivariva ato aminao. Joary aloha zany no narako e. Dia za le niresaka tamin'ny zanako vavy momba an'ilay asa. Nahitako ny tranonareo indray ninina naraka azy ihany rehefa avy niala teo amiko izy. Enao zany le olona manodikodina ny lohan-janako. Azoko toriana amin'izany ange ianao rangaty. Tsy vitany manodikodina fa mbola mitady hampiasa zaza tsy ampy taona ihany. Mandehana anao mivoaka fa hitsoky vonjeo eo. Olazaiko fa mpangalatra. Orineny a, dia mbola hiverina hangataka eny amoron-dalana ihany kosa ve a? Fa inona koa ary ty ataonao? Maninona aloha raha mba antaniana tsara izy? Ka zange madama tsy hanery anao na hoe andrebirebiny zanakao hoe azoko atao mihitsy ihany koa manko manampy anareo amin'ny fomba hafa. Saingy ny zanako ny tsy mety. Fa tsarovy ihany koa fa petrapetrahy ianao ramosea. Joary moa izy teo. Fa asa inona aloha no omenao an-janako e, ha? Fifandraisan'izy menadary eo e. Mahatahotra ihany any amin'ny ampiasana ny volanako. Nefa tsy maintsy voatery ny zava-misy a. Tsy haiko marina hoe inona ny tena mahazo andritsy. So ihany aloha fa mba nanaiky aza le dokoterako. Efa nisalasalana ihany izy ny andray ny volana noho ny tsy fahampiany ny taonany. Somary lazaiko hoe zanaky ny nitoako avy any ambanivohitra dia mba nanaiky ihany izy rehefa nileseko lahatra fa tena sahirana. Mo rija koa tsy mety mody. Inona ary ny tena mahazo andritsy dia hita vokany ve? Izy koa mbola tanora loatra. Mety tsy hanana traikefany amin'ny hoe fomba hahafahany mahalala an'izay mahazo azy. Aleo ihany izay fomba fiasany. Eto foana zany no fotoananay rehefa avy miasa izy. Fa izy ianao e, aza sokafa ny rideo io. Io ny teny ilaiko amin'izao fotoana izao. Fa tsy efa niteny taminao hoe aza sokafa na hoa i rideo io, ha? Fa izy ianao no mankahatra n'izay lazaiko. Anaty io ny tranonao fotsiny aho dia andeha ka. Rehefa vita izay dia averiko hidiana ny rideo anao fa zamana. Zany ny raha ny dokotera hikarakarany aminao manokana. Dia malakilaky ary ianao fa tsy mila olona mpandrebiriby mihitsy ahy. Izaho koa ary zany dokotera tsy mahalala ny atao zany. Joary koa tsy mahalala ny tokony atao. Anarany fotsiny mba nanontany azy hoe efa vita avokoa ve ny zava-drehetra. Ka efa io ange ny sakafonao ranony ianao e. Fa inona ny mampigongonona anao ohatran'io? Aza matahotra fa vetivety ihany dia vita ity trano ity ka. Tsy zakako izany vovoko izany fa tsara aloha ka. Dia asio rivotra aloha ny trano. Mipetraha aloha e. Mipetraha. Ianao koa diso menomenona loatra. Fa inona nefa ny mahazo anao e? Ty aloha sotroin-drano. Misaotra. Saika maty amarina. Fa inona aloha ny sakafo nentinao ahy? Omeo aho aloha ejereko. Sakafo maivana ity ka. Hoano aloha fa mahasoa anao reo. Tsy reo ange ianao raha tsy lasa fotsy atsatra tampoka teo e. Misy ranom-boankazo koa io. Sao dia mbola misy hafa ilainao? Fa hono aloha e. Efa ela nga ianao ny asa tato. Ohatra ny mbola tsy nahatazana no tato mihitsy mantsy a. Efa ela ihany ny tsabona fa ianao tena vaovao amiko mihitsy. Fa izy ianao a. Tena voaingana tokoa zany ny asa tato ka. Izay ngamba ny antony nametrahan'ny dokotera na hikarakaranao.
anaovanao fizaran'asa zany fa raha roahanao inona moa ny azoko atao? Tsy manana sy velomana andray azy zany. Nefa za mba anisan'ny voaray asa tato, dia inona no lazaiko any dokotera lehibe? Zany tsy nilaza hoe androka anao fa hoe hoe anaovanao fizaran'asa fotsiny ve zany aho dia raha sanatria moa zany ka raha mangatsika no ampidirinao anaty vata koa dia ahoana? Iza no alalan'izany? Fijerinao avy mpamon'olona? Anga hiteny amin'ny endrika izany ny faratsiny ao anaty any, ao anaty, ao Potsimiloka. Fa Rija aloha no anarako Faly mahafantatra ny Rija, za Volana ny anarako. Ary feno tsikitsiky ianao zany androany natory tsara alina. Dia inona no nofinofisinao tao? Manahoana aloha Ndry Volana moa izy teo? Ny volana balika mitondra fitsikina, mivimbina tsarana mamony itsy hainao moa le hira hoe iny volany tazana manarangarany eto, volanao lazao fa ny eto mitalao. Tsy azoko mihitsy zany iranao zany. Ianao milaza fa mitondra fitsikina, vimbina tsarana, nefa ny iranao mifanohatra amin'izay lazainao. Fa inona zany no tianao ambary? Zavatra roa tsy mitovy zany i volana io mantsy azo hitantarana ny zavadrehetra. Hainao zany hoe zavadrehetra zany. Dia iza zany le volana tianao hitantarana ny zavatra rehetra? Tsy misy volana mantsy izao ny lanitra. Manaiky mihitsy fa azo hitarainana an'izay tsy tiana horen'ny olona rehetra ny volana. Nefa eto tsy misy volana akory satria mazava be ny lanitra. Misy volana eto amintsika ka manana volana tsika, fa asa na azo ilazana ny mahory sy ny fanohatra amin'izany izy. Ka mety aminao ary ve raha andeha hitsangatsangana eny an-jaridaintsika aiza ve te hijanona ato amin'ity efitrano ity foana? Sady malasa adalana eny mijanona foana ato Dia ianao zany nitondra ho any sa olo-kafa? Za ihany ka. Afaka mamindra ve nefa ianao sa angalana seza? Fa ngah kosa dia tena malemy mihitsy ny fahitanao azy zany Aleo ezaka namindra ihany aloha tsy maninona fa afaka makany amin'ny zaridaintsika. Maninona izany tongotra zany? Fa misy inona? Tady tsy hafikitra. Maninona ary zany dia ho sanatria ve? Fa tsy tafatsangana ve ianao mahatsiaro ny tongotrao ve nefa ianao sa ahoana? Ny tiako lazaina mbola tsapanao tsara ve fa mbola miaina ve ny tongotrao? Mbola tsapako koa. Somary miraikitra fotsiny. Zany ve? Afaka mba manampy azy aloha ary ianao ao ary. Mba hianterako fotsiny zany ahafahako mamonjy an'io seza io. Fa aiza nefa ny tena marary anao ianao nge tena mila manatanjatsaina fa raha vao miferin'aina ianao dia mitombo eo ny aretinao rehetra. Fa afaka manosika ho tonga eny an-jaridaina moa zany ianao raha azoko tsara. Ka izay nge ny tena ilaina hanampy anao amin'izay manahirana anao rehetra. Mahazo aina tsara ve ianao? Volana moa le anaranao teo? Fa ngah adininao sahady ianao ihany ny tompon'ny hevitra farany, na ianao ihany ko ny akanton'ny volana eny amin'ny habakabaka ka hanolotra azy izay manahira-tsainanao rehetra. Mety hiverina aminao ihany anefa izany, na ny fanohatra amin'izay ny ataonao. Ny volana eny amin'ny lanitra nefa ary volana
tiako lazaina aminao na ny masoandro sy ny kitana aza tsy mba hanambaran'izay nylazaina taminy. Mety handalo azy ihany koa ny rahoana fa tsy azona ny rahoana izy ilazan'izay tsy ambarantelo ny lazaina taminy. Ianao ve zany te hakatoky amiko hoe afaka ny ohatra ny volana ankafizinao iny ve a? Afaka manambara amiko amin'izay mavesatra aminao nge ianao te hanamaivana anao zany. Mety hanana ny hevitro raha misy tokony ambarako. Afaka firy andro moa dia ho tonga ny krismasy ry volana. Matory ny telo sisitsika dia tonga izany ka. Jerenao, tsy tsapanao ve fa na miady amin'ny aretina aza ny olona rehetra eto amin'ity toerana ity dia tazana eny amin'ny endriny fa ao hatrany ny fanantenana. Mbola misy fahabangana ato hoe misy tsy feno. Tsy azoko. Fa inona no tokony mbola ampiana ato amin'ity hopitaly ity? Mbola ela nge vao alina ny andro Fa inona avokoa ary zany tianao atao zany Ritra? Tsy mifampitohy mihitsy ange ny zavatra resahanao rehetra Fa misy inona? Azonao atao ve ny mba mametraka ery amin'ny toerana somary milamindamy ery? Eny tsika ny resaka raha mba sitraka ao. Andao ary Marary zany lohako zany ry volana. Zany ve? Ohatra ny mangatsika be koa. Andao ihany aloha hiditra any anefitra fa mahatsiaro tsy mety zany tenako zany. Manahoana ny mararitsika eo ry volana? Indraindray za mahita hoe tsara izy ka. Kanjo mivadika tampoka teo indray ny endriny dia tsy azoko mihitsy ny tena mahazo azy. Fa hono mbola tsy nety nilaza taminao izay mahazo azy mihitsy ve sa hono Nisy fotoana izy efa vonona nitantara tamiko mihitsy. Dia tapaka tamiko izany satria ohatrana tsy aro ny tena hoe tsy salama tamiko izy. Ka ny olana nge ry volana dia le aretina misy amin'ny mihitsy ny tsy fantatra hoe inona efa natao avokoa zo karazana fizahana rehetra fa laneky ny mpitsabo rehetra izay mitondrana azy. Ka mety marary fo angamba ny zandrinao ka. Na mety misy zavatra mampalahelo azy dia mbola miezaka mitady olona izy hoe izay mba azo nitokisana izarany alahelo. Dia mbola tsy matoky anao ihany anga izy hatramin'izao ka Ka ahoana ary moa ny fomba mihatrany fitokisana amin'ny olona voaroa andro ny fanerasera taminy ka. Olona tsy fatapototra sady teny an-dalana nge ny tany neviako Ny trano fonenako efa reny hitanao reny. Moa misy azo antenaina ve ny amiko? Ny finiavanao anampiasan'ny zandriko na taizana ny vinao dia efa remetsy ananako zany Ianao rery ihany no nanana azy. Ianao no tena nanan-kareny Fa hono nareo tokoa ve aloha tsy mba manana piraita-po havana hoe havana ohatra. Ohatrany mbola tsy nahita olon-kafa mihitsy nandalo taty mba hoe hijery azoko. Ka na misy aza ange zany zaza tsy avelany hamangy azoko. Ka nahoana ireo sisa no hanana fahafahana handingana ny varavarana. Fa nisy olana nga teo aminareo sy ny fianakaviana ohatra ka. Azafady aloha raha manontany an'izany satria miankina amin'izany koa ny ahafahako manampy anareo. Fa inona no mampisento anao? Tantara lava be nge zany tsy haiko na mifamatotra amin'izany koa no mahatonga an'izao aretina izao. Ariva ny andro ka mandehana moa sao dia ho tratralina ianao dia raha pitsondray tsika mioneta sa aterika ianao? Ok izao ka mbola misy alehako kely. Aleo manaraka za aterinao. Zay fa manao velomanao. Volana misy adino anga? Ok izao ihany ka amin'ny manaraka tsika miresaka mahakasika an'izay
Mangataka re tompoko fa noana mafy ty zanako kely ty. Ary ohatrany feo tsy vaovao amiko samy mangataka izany. Andrazo Mangataka re tompoko, mangataka efa hatramin'ny alina ny tsinina ty zanako ty. Iary, inao ve ty? Fa izy ianao kay, mahafantatra anao ve Oay, tena reraka mafy ianao izany dia tsy mahalala olona tsony angamba. Tsy ireo raha tsy efa milentika lalina izany masonao izany. Aizany zanakao etiko dia andaontsika aloha hisakafo. Hito eo ny atao avy eo. Entinao aiza? Sao dia amitinao ampanam-bola ny zanako? Mangina ki ary fa tsy misy an'izany eo Mangina fa sao dia kotabain'ny olona eto tsika dia tsy tafody any an-trano. Zay vao tadidiko ianao. Ianao le nanampy tamin'ny zanako narary volana moa ny anaranao? Saotra n'Andriamanitra fa na tsy aro ihany ianao. Fa naninona indray no niverina nangataka ianao Ngala ny sahady le vola nomen'le rangahy iny. Loza ngaiky tena Fa loza. nisy inona riary Mbola tsy mivoaka ny hôpitaly akory izay mianaka dia nisy nanakorotana tao ny entana kelinay. Lasa avokoa ny vola rehetra sy ny ambina fanafody teo. Maninona tsara. Izany nangenahena fotsiny Iza moa no iny anay izay mahantra takan'izao raha hitaraina. Saika za indray no nivadika narary fa ndringa ahoana? Dia tsy sanotaraina mihitsy ve ndry? Iza ho any hoe verindry fa ino eo? Naoriko ny entako. Sady nirotsaka moramora ny ranomasoko ny nandray anjanako sy ny enta-kelinay Raha tokony mbola afaka nijanona alina ray izay tena leoko namonjy ny lalana izay fiririavanay. Riary mangatsika kisany sasany andao toka dia akany an-tranonay aloha. Andao malaky akia dia mangina aloha ndry fa aza mitomany ao ka mamenatra olona. Lazain'olona fa mpangala-tsazy eto Fa aiza misy anareo ka? Andao fotsiny aloha kika any an-trano tsika miresaka. Fa ahoana zao ry volana? Izy reto olona entinao aty an-trano reto? Tato ato izay ianao dia manao an'izay tianao atao mihitsy rehefa tonga atao amin'ity trano ity Dia iza indray zao reto? Aza dia mitabataba eo ry neny olona mila fiantrano reto olona reto. Olona mila fiantrana? Ty zazakely ty zao zaza vao avy nivoaka hôpitaly nefa dia teny an-dalana ny trano fonenany. Tsy mba hantra an'izany ve ianao Eny manaiky an'izany fa mandra-pahoviana moa izany izy ireo no hijanona atao anatin'ny tranontsika. Dia fandrinan'iza no omena azy Tsy misy mandra-pahoviana ary neny mipetraka ato amintsika aloha izy izao. Eny fa nao mandrakizay aza. Ny tranontsika nge mbola malalaka ihany Tena hiaraka tory amiko aza aloha izy mianaka dia tsy maninona dia nareo telo mianaka mba miafiafy eo amin'ny fandrinan'iny. Mety ve izany? Hay moa dia efa voalamin'ry tahaka izany avokoa ny tokony atao rehetra. Satria tokoa mantsy indriny mampiditra vola betsaka ato an-trano dia mahazo manao izay tiandry atao tokoa moa. Aza miteny an'izany eny fa mampitomany aza ny teninao izany Izany no iziko. Mifona neny fa tsy nihera taminao amin'izay tokony atao Andrazo vetivety eo aky hiary fa hiresaka amin'eny vetivety Ty aloha raiso ny zanakindry. Iny angeriny eny le vehivavy niaraka nangataka tamiko teny an-dalana dia mba nampian'olona ihany ve ary neny dia tsy mba afaka anao an'izany amin'olona ihany koa. Andao neny mba hampianisa raha sitraka ao
Iny zany le nilaza taminao fa azy avokoa ny metatra maromaro manodidina azy. Dia raha ilaza aminy koa fa avokoa ny metatra maromaro manodidina ny tranoko dia ahoana ozy izy ka, ha? Asa mamaly ratsy ny ratsy moroneny a. Zany no misiko. Andao mba ezaka anao soana dia indray mandeha monjy eo amin'ny fiainana azy. Sady afaka 3 andro ankehitriny dia krismasy dia mila manolotra fanomezana ho an'olontsika na dia tsy manana azy. Dia inona amin'izay ananantsika tao trano ary natolotra azy raha zany teninao zany no arahana ka. Tsika aza ngeka nanohanina an'io aza mbola karoana ary volany. Tsika 4 mbola pina olona 2 ihany koa. Neny io? Tsika nge manana trano karaha manana trano. Dia mbola malalaka ihany ty tranontsika ty. Ny fandriana koa mbola azo ifandaminana tsara. Maninona raha mba mampiatrano azy anefa tsika Zazakely avy narary angeriny io nentiko an-tanana ty io Mila mba manana fandriana mafana. Zany angery volana ka adalandry zareo Nahoana ny tsika ny solovaika any akalana ohatran'izany? Mahay mitondra mora fiainana mihitsy raha ianao ty andao neny mba jirena ihany le zazakely na izany sa manana zohanana trano re iny zaziny Zay fahatsondreniny ihany aleo mba ho tiantsika tsy jerena ary neny Nare manaiky ny fangatahandria fa zao mba mila manampy amin'ny asa atao trano zany izy rehefa hipetraka ato ihany. Tsy manino zany neny fa atao izay fandaminana. Apetrako ihany mantsy zany fa so izy efa zatra mipetraka eny an-dalana ka tsy te handray ravin-dena tsony. So ny seza ato trano no atao mongo sy potika amin'ny toerana. Neny koa za tsy dia efa mahita tenenina mihitsy. Ka mandeha jereo ny vahiny indri fa sao dia sasa miandry eo Sady mila pina zany le vary nandrahoana tao. Neny Neny tsy ato tsony angery zareo Ohatray. Neny avy aloka Fanakaiza kia Mandeha jereo ny tokotany any. Yary fa inona ny ataonareo mianaka eto tokotany eto? Fa misy inona? Aleo kizay mianaka andeha sao dia anahirana anareo Vola kely fotsiny omenanay raha misy ny amindry mba ahafahanay manafana ny kibonay anio alina. Tsy misy an'izany akiry ary efa mifampiresaka za sy neny dia afaka mijanona aty aminay nareo. Mandrosoa ndry dia efa hanapaka ny lalan-drahako mihitsy. Saika io entina ho aiza indray zao iny zaza iny. Mandrosoa misaotra indrindra kia. Tena misaotra indrindra. Taona lasa tahaka izao raha ny kiasa ny andeha hamonjy famerenana mahakasika ny krismasy fanao isan-taona izay. Zay isa moa zany tianao lazaina? Za dia ny zokilahy dia joary ary ny zandriko vavy vony. Famerenana farany mialohan'ny fankalazana. Samy feno afaliana namindra teny amin'ny arabe. Ny fiangonana moa akaky ny trano tsy dia lavitra loatra. Samy mpikambana tao amin'ny fiangonana izay. Zany hoe samy mbola mpianatra zany nareo tamin'izany? Ianao aloha izao 4 taona azafady fa be fanontaniana. Andray 12 taona amin'ny taona vaovao mitsidika io za. Maninona? Dia niraisiny zareo asa ato ve nefa mbola tsy ampy taona akory? Zany ve dia mety Ka niraisiny zareo satria nitaraina mafy le dokotera lehibe koa avanay ihany dia nanaiky izy. Sahirana mafy nge izay Neny sy ny zandriko izany dia miampy olona 2 hafa koa. Dia izany soko indrindra dia mila miasa. Ary ohatran'ny efa nisy fotoana nahitako anao fa tsy tsaroko hoe taiza. Zany ve? Efa nandalo teo mba masoko mihitsy aza nendrikao. Eny fa avy eo no mitantarany aminao fa oka mba ho tohizako ny fitantarako teo. Taiza moa tsika teo? Samy faly nareo raha niarana mindra teny an-dalana. Zay niarana mindra izay mihitsy. Tena tsy afaka ataondohako ny zava-misy teo amin'ny fiainana telo menaday. Anisan'ny mba nanana ny toerana tao anatin'ny fikambanana izay. Nazo tokoa fa tsy reny mpanao tsidipahatra reny. Tampoka teo anefa
inona koa zany retsy misy marary angana fa na izany aza ve dia ampianona mafy be ohatrany zany klaksona zany fa inona koa ty ataon'ity fiary ty ohatra ny mandeha mafy dia mafy vony makasy isiny ianao joary vony ritsy vony ny zandriko vony apio arere olona apio re aizy ireo zanareo mitangorona fotsiny eo ritsa aizy laty eo ritsa efa maty izy tsy misy azo atao tsony ny aminy iza no ntsona anampy anareo raha tsy diso a atsakaikatsy ny tranonareo ao ve dadasineny fa maty ao ny tsy maty zany izy vo teo zay le miresaka ka nahoana izy nylazan'io fa maty ka ary aizany zandriko ka ritsa tsy hoan'iny la aiza misy marary aiza nyvoadony mitenena letsy ritsa fa aza mivandravandra fotsiny ohatran'io e la teon'io zany ny zandrinao vavy entsana be zany maty ny zandriko anisan'ny mpilalao anjara fototra tao anatin'ny tantara krismasy izay holalovina ary ny tena tsy zakako dia voanandreny fahafatesan'ny vony zandriko ny eny dia tapaka lalandray ihany koa mbola afaka nentina teny amin'ny hopitaly ihany saingy tsy tana ihany koa ny eny adiny roa taorina ny nahatongavany teny fa tsy nilaza makasika ny dadanao mihitsy hoa ianao fa taiza zany izy tamin'io fotoana io dada ve dada efa nandao anay meloa maty ny lozam-pifamoivozany dada ary izay no nitarika areti-po hoaniny eny fa na izany aza na vita nikarakarana ihany ny eny tsy netikivy na sasatra izy fa ngamba teo amin'ny fotoana io ihany koa ny fiatran'ny androny dia ny zandrinao sy ny neninao zany ny arana levina tamin'io andro io anga hoe tamin'io andro io roa andro mialohan'ny krismasy zany andro zany joary lasa nampandreny mpikambana tany am-piangonana raha tokony famerenana moa no natao dia indreo ny tanora rehetra niara-ny karakara ny trano andraisana ny retorazana roa izay tsy foko indrindra fizarako ny fifaliako sy ny fahoriko fisangiko anko everinao fa mora moa zany dia mbola mitomany ihany venao hatramin'izao mbola mitomany tokoa ankehitriny satria mafy tamiko ny fisarahana mety mora tamin'ny tsirairay ny teny tamin'izany fotoana izany hoe Andriamanitra nasitrana ny voninahitra noho ny fisarahana sy hamafany ranomaso amin'ny tava ary hanamaivana ny alahelo fa ny mbola mavesatra ato anatiko tsy mety mangina ny foko nahoana ny nasaina nandalo an'izany ny fanontaniana tokony efa nahazonao valana ka mahatonga anao hitsany ety amin'ny hopitaly izao dia ny hoe nahoana ny mbola mahazo fahavelomana matoa ange ianao mbola mijoro eto dia misy antony izany manina ianao no miezaka manidy ny tenanao ao anatin'ny fatotry ny lasa takan'izao volana enao milaza fa manidy ny tenako ato amin'ny fatotry ny lasa tia andevina zany ankehitriny tsapako tokoa fa mamatotra ny lasa rehetra fa ato anatin'ity hevitra ity ny tiako iainana satroka hijanona ato trany ato feno ny asambarako dia ty zany vony zandrinao dia reto koa ny ray aman-drenao reo ny sakaiza tsy mahafoy andrindra ary volana efa nilazaiko anao teo moa fa joary ny zokiko efa nilazainao teny am-boalohany ka dia aiza zao io zokinao io irahako makany aminy ianao tiako lokona sy ho avozana mantsy ty hevitra ity omeo ange reo taratasy stylo reo meona aminy ianao dia mba miaraka nareo raha azo atao asaigo mifidy an'reto zavatra voasoratra reto izy
Fa ahoana ny fomba hitako azy? Fa inona ny mampime anao e? Fantatrao izy asay vidiny fotsiny leo rehefa eo nareo dia asay makaty izy fa efa tapitra ny fotoana rehetra. Volana moa le anaranao teo e? Fa maninona indray ka? Tadidinao hoe ny volana tsy mba nizaran'izay mitantaraina taminy na fifaliana na fahoriana no lazain'ny olona aminy. Tadidinao ve zany? Ie, tadidiko ka. Saingy zangy akory tsy le volana eny an-danitra tianao ho tazanina foana amin'ny fotoana eviny, fa volana olombelona. Fa iza moa no ilazako an'izany akoatra ny rahalahinao ihany? Ary moa izay rehetra lazainao teo tsy niaina an'izany koa ny rahalahinao? Tsy mitovy ny fomba niainana ny zava-misy tamin'izany e. Ny azy mety malefaka satria izy zoky. Maromatoa izy mbola matanjaka tsara tahaka an'iny dia tsy nisy lanjany taminy izany ny fisarana tamin'iny zovony. Fa maninona fialahanao ny tamaina tahaka izany e? Hitsabo angy iny nahatongavanao fa tsy hanratra akory e. Ary tsy mananjoanao an'izany aniko mihitsy ianao. Ampidiry tsara ao anatin'ny olomalemy kelinao io a. Fa mitovy tsy misy valaka ny ainanareo lahan'izany rehetra ny lazainao teo izany. Saingy tsy maintsy mijoro izy ho fitsonjovana anao. Ny ao anatiny mangirifiry, mitaraina mafy, fa tsy lazaina anao izany. Ko maninona ianao no manaratsy anazy ohatran'izany? Raha maty dada, maty ny zandriko. Tsy mbola nahita azy nitomany anahy ny ray mandeha azy. Zany ve dia mety aminao e? Tsy nisy alahelo tao aminy. Zay ny lazaiko hoe tsy nisy dikany tamin'ireo. Zay tena mampalahelo andrindra. Aiza le eta no vidiana ary? Dia miverina eto ary hariva. Ny any ambarako anao a, samy manana karazany fahoriana. Ny anao mafy tena mafy. Fa ny sasany koa mety mbola mafy fa miezaka mitsangana izy hiatrehana ny ho avy izay manoloana azy. Tsy miteny fa mivandravandra ohatrany fotsiny ka misy inona dia inona nataony ianao ry volana? Oviana ianao ny tomany farany? Tsy azoko mihitsy amin'ny fanontanianao izany ka fa maninona ianao manontany an'izany e? Valio fotsiny aho hoe oviana ianao ny tomany farany. Mety hoe tsy haiko tamin'iza 10 taona angamba na 20 taona tanoany e. Dia tsy misy azonao atao mihitsy ve androtsahana ny ranomasonao? Satria farafaratsiny mba nitomany iray mandeha isan-taona ny olona. Mety ho fifaliana ny tomaniana. Ny fahoriana moa izany dia efa latsaka ho azy ny ranomasy noho ny alahelo mafy. Raha tena mifamatotra kaiky aminao le olona. Amin'ny fiheveranao izany tokony hoe hitomany indray mandeha isan-taona ny olona? Izany mihitsiko. Tsy voatery ohatr'izany nefa ny olona tsirairay. Mety hoe tsy tomany mihitsy izy. Tsy hoe manamaivana ny zava-misy izy akory fa mihevitra sy mitsinjo manodidina azy ohatra. Dia izay izany ny antony tsy nandrotsahanao ranomaso mihitsy nandritra ny fotoana nahafatesan'ireo akaiky anao. Iza ve ny tantaran'izany taminao? Tsy nitomany teo anatrehany ahy. Fa na izany aza mafy tena mafy tamiko nge na nisorana tamiko tao anatin'iray andro ny anabavy sy ny reniko tiako e. Tsy afaka nampiseho alahelo teo anatrehany aho. Misy antony izany. Mazava ho azy izany fa tsy tamin'ny 10 taona ianao ny tomany farany araka ny nambaranao teo. Tsy arakaraky ny taonanao tokoa ny fahafahanao manakatra zavatra fa tena mandinika ny zava-misy ianao. Fa inona aloha no nafarany ianao e? Fantany ny faneraserako aminao. Dia nasainy araka aminao aho hividy an'ireto zavatra reto dia mila makany aminy hono ianao. Fa tsy niady taminao ve izy? Ary ohatra maninona amin'ny lalao tanana ianao ka marary anga ny tananao ankavanana iny misafosafona ohatr'izao? Tsy maninona akory ka.
Ono tato amin'ity hopitaly ity ngany nentin'ireo havanao akaiky. Fa maninona no niteny tamiko Riza fa mila havaozina le efitra fipetrahany ao? Efa impiry izy nilazako fa olona maro no efa nifandimby tao anatin'io efitra io fa tsy ny akaiky anay ihany fa mafy loatra raha ny sitrapony angamba dia hovidiany ho azo manontolo mihitsy ny hopitaly dia tsy asiany marary miditra mihitsy ato. Tao izany nampidirana ny zandrinao sy ny neninao ary ny dadanao? Dadatoako ny dokotera lehibe miasa tao amin'ity hopitaly ity ary izay no antony nanekeny anao hiasa hikarakara ny zandriko. Fa atao inona daholo ny reto kilalao be dia be voasoratra ato reto Izany losako. Lazaiko tamin'ny Riza fa dadatoako le dokotera. Tena loso izany marina. Dia ahoana izao no fandraisany anahy? Volana, fa inona mahalasa saina anao tampoka teo ka? Marary angano lohanao? Tsy misy inona akory ka. Asainy vidiana fotsiny dia hozaraina amin'ny ankizy marary ato amin'ny hopitaly angamba. Raha dadatoanao le dokotera dia mety efa nanontanisan'ny ankizy marary ato izy matoa misy isany tsara ohatran'izao ireo kilalao ireo. Mety efa hivoaka tao anatin'ny aliko ny krismasy amin'izay ngamba izy. 5 taona izay. Mandalo ato isan-taona izy mamangy ny efitra io. Ary tsy avelany asiana olona hafa miditra mihitsy eo rehefa herinandro ny krismasy tahaka izao. Dia ao izy dia miditra eo. Dia inona izany na tapa-kevitranao nitady olona hikarakara azy tamin'ity taona ity ka? Nefa nge raha azoko tsara izy irery ihany natory tao izany isan-taona. Tena tsy mandry ny saiko somary nanotoratorana izay izy tato ato. Nisy fotoana aza ange tsy afaka namindra mihitsy izy. Reny efa nilazaiko anao reny dia zarako aza ny fanena taminao. Hiala hiasa amin'izay ve izany ianao ka? Osoanao ve izany za? Tsy androko anao ka so ianao hoe leo mitaiza azy dia angataka ny andeko. Andao ary aloha vidiany reto na farany reto dia miverina makany aminy izany tsika dia olokoana ihany ve izany le efitra? Olokoana ka mila havaozina araka ny lazainy satria be dia be nge ny marary miditra mba tia ala sasatra tahaka azy. Andao ary fa raha azonao atao re dia mba omeo anahy aloha ny ambina karamako fa tena misy ilako vola maika dia maika izay tsy maninona izany akorika. Fa ho avy ianao amin'ny fizarana ny reto kilalao nafaran'ny Rizy reto? Ho avy aka. Efa nekeny eniko fa raha sanatria misy fahatarako dia taterao ny fizarana fa hazandrasana anahy. Mikasany tsy ho avy angaha ianao ka? Mbola tsy fantatro. Manafatra fotsiny ako. Salama tsara ve lahy Rizy? Tena tia avy aloha lahy Joary. Olty, nahoana ialahy mbola mametraka an'izany fanontaniana izany? Tsy efa hita laporofo avokoa ve izay rehetra nataoko ka? Fa tena nitovy tamin'ny fihetseham-poko ve ny tao anatiny lahy tamin'ireny zavatra nitanga teo amintsika rehetra ireny? Ato anatiko Olty misy toerana feno ranomaso feno alahelo saingy noela dia tsy sanandrotsaka an'izany nahoana ny mampijaly ahy letsy lahy Rizy Joary. Andao re tsika hiaraka izarany reto kilalao reto amin'ny ankizy rehetra izay marary ato amin'ny hopitaly. Efa nanontaniako ny dadatoa moa tsy nisy an'ny ankizy. Lasy ny vavy izany. Avy aloha mela soa ato amin'ity hopitaly ity mialohan'ny tsy hiverenako eto intsony. Tsy hiverina ty intsony izany lahy? Dia olokoana ihany ve le efitra sa atahoana ka? Lokoana ka? Efa niresaka tamin'ny zalam-panamboatra ireo fa ataony io. Dadatoa manara-maso ny asa rehetra. Androany ihany ingy dia atony. Raha pitsika mba hamonjy ny sasakalin'ny krismasy raha mety amin'ilay. Nahoana moa tsy eto letsy 5 taona angely ity izay. 5 taona ny tsy nandehanany latany am-piangonana rehefa krismasy. Tena oka izay letsy andao amin'izay anatona an'Andriamanitra. Efa ampy izay.
dia avy aloha ny lasa hivalina tanteraka. Fahoana nga tsy niaraka tamin'ny lavolana fa nakaiza izy. Ho avy eo ihany izy fa nangatakandro tsesana kely fotsiny androany. Nefa nge izy tokony mba hiaraka izarantsika nyrety mpilalao reto fa aiza izy iny no mipetraka maninona moa raha hoe mahalaina izy dia miaraka manao ny asa fizarantsika. Ka ho avy eo ihany izy rahariva ka tsy mila makany amin'ny akory fa aleo miandry rahariva ny fizarany sa maika dia maika alaka mety zany ka fahoana ahoana moa zany ny asany rehefa hiala ato amin'ity hopitaly ity efa mba no heveriny lava e zany. Eo nge leto zao no tena mampiasa ny saiko hoe ahoana efa nangataka teny an-dalana ngeony izy no tsy fananany. Inona tsony ny asa omeko azy eo elahy sy tefa hivoaka ny hopitaly sa hijanona ty any alahy dia mba manana asa foana izy amin'izay dia ahoana ny fianarako ka avelako fotsiny ihany ve izay efa nikelezako aina nandritry ny taona maro. Maninona nefa raha miresaka amin'ny dadatoa dia mba avela hijanona hiasa ato ihany izy mikarakara an'ireo mila fanampiana manokana. Ohatra ny vanana amin'izany izy iny raha ny fahitako azy. Tsy anaka amin'izany le tsy dadatoa. Teo aranga izy efa saika tsy nety fa zany niezaka be nandresy lahatra azy dia no elahy moa zany no antony nanekeny. Kaso indray re maninona ry izy raha raisina hiasa ao amintsika ohatra hoe manadio trano sy mahandro sakafo. Ny olana amin'izany angely ity hoe ahoana tsy izy irery fa manana ny mamany sy ny zandriny izy dia raha tsy diso koa za nentiny niaraka mipetraka ao aminy le ramatonanana ny zanaka marary teo akaikitsika tamin'le tsika mbola tsy nifindra tato. Tsy haiko raha tadidiny lahy ny ramatoa sy ny zanankely iny le asainy andrasantsika foana ary zay ny fotoana nahitako an'ity volana ny lahy tika nifindritsika no izy tonga anatitra vola omena le ramatoa moa ary mahatra be fiatrana koa le volana raha izany dia ahoana zany no atao aminy ka eo mihitsy le tsy zao ny olana kely mila manolotra asa ho azy tsika fa tsy hoe ny alana raritsika dia izy avela fotsiny amin'izao fa ahoana aloha elahy ty ve efa tena salama tsara ny fielaka tia maina nataony aly ty dia naafaka ny aretiko tsy azoko tia maina ahoana koa ty andolo sakafo dia any tantarako an'ilay andao. Fa nahoana lesany tsy nandalo volana nefa efa mifanarahana zao fa hiaraka izaran'ireo kilalao angetsika ka zaza le tsy mba gagako ny any tsy voalazako an'lahy dia nandalo tany an-tranony ahy dia nihidy be ny tranony dia niezaka nanontany manodidina dia hoe tsy hay noho ny hoe nifindraiza fa ohatrany hoe nibata entana maro dia ho voaroaka tamin'ny tranony toerana ve izy ireo zany eo lesy zao no tsy haiko ririjako dia aiza zany mety ahitana azy lesy ry joary ka tsy maintsy eny an-dalana eny ihany reto zany zany hoe miverina any amin'ny toerana manodidina ny hopitaly dia miezaka mitazatazan'ireo mpangataka eny ireny tsika nefa dia ho lany sady ve nefa izay ny vola nomena azy hatramin'izay ka mety lany ihany ka olona maro izy zany no an-tranoko ny foantrano tsy maintsy aloha ny sakafo vidiana ny reny ny tsy hain'lahy izay tena asany fa angamolo tritsika efa niresaka tamin'ny fahandroaka azy ka tsy azoko mihitsy hoe nahoana izy ny tsy niverina taty amintsika andolo le tsy taterahana ny fizarana ny leta dia raha rivotsika mbola ho any am-piangonana lahy aloha ny tsy fantatro fa za aloha tsy nikasa ny androaka azy mihitsy fa ahoana efa nalainy avokoa nga moa zany ny karamany nangataka izy dia nomeko azy ka fa nilaza tamiko ihany izy hoe raha misy fahatarako dia avy hatrany dia mba azarao ny kilalao fa aza miandry tsy ho avy mihitsy izy zany fa andao zaraina ny kilalao raha izany rija ohatra ny vadika tampoka teo nge niendrika lahy fa misy inona malahelo azy angalahy elahy koa le sy malahelo azy ahoany asako efa zatra ny fisiny fotsiny ahy dia lasa tampoka teo ny ambonina asianina tandreny fa mbola tsy ampitoana angely ty izy iny eny
tsy manakana an'izay fanindriana fa tandre mahafatratra fotsiny. Tsy ny saina zany ary joary ny toetsaina nanana ny tena nampiavaka azy. Tovavy anaty fahantrana miady rery amin'ny faina no fiahinany ankonany. Tiako raha verina mianatra izy fa mety ho lasa lavitra mahakasika azy raha vita zany. Arakaraka izy ary tia tsy hita hoe nakaizako, tsy fantatra hoe nena tsimo sa nena varatra. Nefa ireo kilarao ireo zao misy anjara ho an'ny zandriny. De rehefa hita izy lety zany de atolotra azy ny anjarany. Sa tsy mety zany? Fa raha hoe sendra tsy ampy ny atao amin'ny hopitaly de tsy maintsy hividianana manokana izy ko. Zay ny ndeha atao hoe mety zany feno le rano ry volana. Fina ary ty mahazo andry fa makaiza ihany ny saina. Izy angery fanjatra amin'izay fotoana ny findrantsika teto izay tsy nitombona amin'izay rehetra atao mihitsy ny lohany. Asa hoe inona ny mahazo azy? Tsy mbola nisy andro ray akory angety ny findrantsika. Fina ny olana. Niala tamin'ilay asa angandry sa efa nivoaka ny hopitaly le olona? Ka eo mihitsy angery neny ny olana. Fa ahoana? Ny karama aloha efa voaraiko daholo fa inona indray ho azy zany ny ataoko raha tsy mahita ny zareo intsony ahy. Ngandry tsy mba niteny taminy hoe hifindra tranontsika ka. Ino ny tena diniko angery neny. Sady zao koa ny olana manaraka. Zany laza tamin'ilay zandry ny fadadatoako ny napiditra na iasa ka nahafahako ny karakara anazy. Kanjo le zoko ny tafaresaka tamiko fadadatoan'le dokotera. Tena tsy nahavolana ary neny niodikodina fotsiny. Tena tratra teo zany laingandry. Nganareo de tsy mba mifamme topony aloha nanaovana an'le asa. Naninonareo no de nandeha anjamba ny fotsiny. De inona ny olandry amin'izany? Milaza fotsiny ry hoe dadatoako ihany koa izy fa nifanalavitra be fotsiny. Avy amin'ny dadanay hoe somary mba mamorona kely fotsiny akia. Reneny koa zany de tsy mba mianatra akory mampianatra ny olona andainga ka. Fa maninona aloha ary neny raha mba miverina any amin'ny hopitaly vetivety mba mijery any zareo misy asa tokony ataonay mantsy anio. Raha riva indray makany fa avy tao aloha reto fandaminany reto ka raha riva angesa ary neny tsy afaka ngadiny neny fa mandray anjara amin'ny kilalao krismasy any am-piangonana. So de mba tsy hijery anay indray ary neny. Mitady anadiny indray neny Ay tokoa moa mbola misy an'izany. De tsy afaka mihitsy indrina izany azy. Miandry amin'ny manaraka izany. De miandry amin'ny manaraka ahoana indray ary neny mila miasa ange zahy sa tadiavin'ny neny hiverina angataka indray zany ka. Sady zareo ohatra ny ody androany. Inona reky mampiferinayna andria. Angatsy voatendry ny lasa fa dadatoany le ao amin'ny hopitaly. De rehefa tsy tratra otsony izy de any amin'le dokotera manontany. Ianareo mora miraina ohatran'izany foana ny resaka rehetra. Fa maninona nefa ny olona raha mba asaina mandeha kely fotsiny aloha Efa hoe tsy mandeha ho andry. Metsy eo nge mila mifanampy aloha zao. Mandehana makarano indray de averina diovina indray le trano fa tena mbola maloto. De ario indray ny rano. Joary ela moa zany nanolotra volana ikarakara. Tsy azoko fa maninona ty any foana ny sainlahy fa inona marina moa zany de nifandraisana izy dadatoa milaza tampo izy mantsy fa ava no ny dadatoa. Milaza zany ve izy? Tsy te hanao zay ampalaelo azy ahy tsy niezaka ny amasoka azy zany tena marina. Sany teniko eo hoe dadatoako ange io dokotera iny satria laha fa niezaka nanafina tamiko fa ialany naniraka azy. De naleoko nanginana ny loana ny fitantarany fa na izany
misaotra ny lahy aloha ina ry tiany tena antony isaora ny lahy am'izany ka ny fisiny teo amin'ny fiainako nandritra ny 3 andro monja dia ampy nahafantarako ny avon'izany atao hoe fahavelomana. so dia mba dadatoany ihany letsy fa tsy haiko mety hoe mifanalavitra be ohatra. Za aloha tsy mahalala dada koa mety tsy mahafantatra raha tsy mifankahita izy sy ninona fa tiako ampiana foana ihany koa ny tovavy iny letsy tena manam-pahaizana izy ka aiza nefa no ahitana azy tena mbola tsy nahavita ny sotra azy ingiary tazany lava ny hitako ry ritsy inona zany. ndao ty lalana fa tsy maintsy ho tazatsika ato izy. Tena azo lantoka ve fa izy le teo ambony sehatra teo tena izy ho ainga ny lahy tena nety kosa aloha le dia nataontsika teo tsy arakaraka le natao tamin'ny famerenana fa andry kosa aloha ry volana tena nahenandihibe mihitsy angamo misy mahay mandeha izany fa niezaka tato anaty manontolo ny navoaka samy nanomeny tsara taty amintsika angentsika ho fankalazana an'Andriamanitra Rovina ry avy mba hifanena amin'ireny olona ireny indray tsaroko feno fabangana izany sady lasa zatra ny zareo ny fiainako savy ezaka hanontany any dokotera ihany dia Rovina nefa eny raha te ahitany zareo aloha za dia tsy maintsy izay ny atoko volana Hoay, Zoary nalahelo be anareo hitako nareo zay ny tena valina hitandriko ka afaka miresaka vetivety ve sa ka tsy afaka mihitsy aloha zao satria mbola manana anjara efatra izay tao aoriana n'le teoko hitanareo ve aloha nataoko teo tena nahinandihibe mihitsy ndrika aindry manana talenta hafa koa sotra fa miteniteny foana kijoary ahoana kosa moa no afahandry izao efa zao raha mety dia andrasanaindry ahoana mety zany ka mbola hoalina nge vao iraha veto izay sady ny ao an-trano rehetra manaraka anaty daholo dia ahoana zany ny atao amin'izany tsy maninona fa atirinay nareo ay eny ary andrasanareo zany ary ariny zay no hiverina petraka zay fa mahazo tondry oltiry joary tia azy nga ela fa tsy za moa no nametraka an'izany fanontaniana izany tamin'ny lahy dia nilaza hoe tandreny fa mbola tsy ampitaona izy iny ny firesakareo ny fijery malasa sainako ka tiako sambatra mandrakareo alesy lahy ataoko avokoa izay fomba rehetra raha mbola azoko atao fa ndolo hiverina anotrona zao fankalazany zao ka fananinona ny tsy tonga tamin'ny fizarana an'ireo kilalao asaiko nividinareo tena mianatra mamitaka ndry ry volana tsy niezaka ny namitaka izany fa tsy afa manoatra manoloana ny zavatra nisy ny enanay fa nisinona ka tena tsy afaka ny lasy za izay koa maika dia maika satria navoaka n'le tompo-trano teo an-tokotany ny entanay dia tsy maintsy nitady trano ihany koa fa navoaka ny ahoana koa ny entanareo ka anga manana lalana anao an'izany izy ireo na dia hoe tsy nahalofa trano azy nareo ohatra mila manome fampilazana meloa izy raha anao an'izany ange nga moa no mahantra afaka manohatra zany rehefa ny manan-katao sy ny tompo ny manoloana anao dia efa nahita trano hipetrahana tsara zany nareo zao trano vonjy maika ihany satria tena tsy atonina anay izay misy vavaenina be izao no mihinanako loenina no mila manadisotra ny tongotra eo ambony fandriana kely fa ezaka izay hitady izay atonina ka
tena fijaliana koa zany manjoanareo zany ry volana ka marina. Ka zay angely tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy omby akory ka hifanoto. Dia nanao ahoana aloha ny fahasalaman'ny Rizy? Efa salama tsara ve? Fa tena mifona ary nandainga. Nandainga ahoana ka? Ay ve ka dadatoanao ihany ilay dokotera e. Dia maninona ny tsy nilaza marina tamiko nareo lahy fa zany nasianareo afa-baraka teo fotsiny. Tena fahadisoako zany. Zany tsy nampilaza tamin'ny dimy aloha. Zany mialatsiny indrindra re. Zany nga mila ifonany. Zay koa aza tsy niady fa nahay fanaraka tsara. Eny fa na dia tsy fantatro azy hoe ianao ny raha nikarakara. Tena hainao namoaka tao anatin'ny faharatsiana rehetra ka. Mahay ianao ry volana. Nga zany mahay e. Nasaina ny asa dia nataoko tsara fotsiny ny asako. Samy manana manahirana azy ange. Ndry aza zao no tena sahiranako. Anampy indry zay raha mety amin'ry valiny nataondry tamiko. Taminay moa zany e. Hifindra trano zany tsika ka. Dia tsy andova trano tsony zany. Endry neny a. Handray. Saingy rehefa vita ny krismasy vao mifindritsika. Dia atao ahoana zany ary sy ny zanany ka. Aza atao sakana ho anareo ny fisinay fa afaka mijanona eto ihany zay e. Dia hiezaka hitady voleny rehetra eny andoavana ny hofa-trano. Efa mba nisy an'ilay sasalamby iny aloha. Fa hiezaka nitady karama hafa ihany koa. Fa anganareo hijanona eto. Miaraka aminay koa nareo ka. So dia anaheran'olona amin'izany tsika anaka. Enina be zao nge zany tsika no apetranony. Sy olana amin'ny zareo zany ry neny a. Zany. Efa laza taminy ange zany amin'ny fisiany ary mianaka e. Zany ve? Tena naika izy roalahy. Sady fifaliana kory neny ny zaraina ho an'ny olona rehetra fa tsy tena atao an'ny tsirairay ihany ka. Dia tena milamina tsara zany makasika an'izany trano ipetrantsika izany a. So dia hipetraka volana 2 na 3 indray tsika dia hiala. Milamina tsara ho azy zany. Sady ny vaovao manaraka koa izy neny. So dia ilazana ambady koa ary tindry. Iny zany vaovao zany. Avery nianatra hono zary neny a. Mbola mety amiko ve zany ry neny? Tena mbola mety zany anaka. Raha mazoto ianao. Zange anaka ny tsy nanana fahafahana tsonina ampianarana anao dia izay no antony janonanao e. Tena mazoto zary neny a. Tena mazoto. Misy valiny avokoa ry neny ny atao rehetra e. Raha azoko tsara zany anaka dia hifarana amin'ity krismasy ity ihany koa no fifindrafindratsika trano. Tena mahay ny zavatra rehetra izao Andriamanitra izao. Fa impiry ny ainany izany sika ry neny. Hatramin'izay tsy nahateo andrainao izay angamba efa mila ho isa-taona. An'olona ny trano. Tsika tsy malofa trano dia nangorona, ny feentana dia ny ala. Dia ohatran'izany foana e. Ho aloka ihany sisy izany e. Miankina amin'ny fahendrentsika ao amin'ny trano ipetrahantsika nefa ry neny a. Mila malina sy manana fahendrentsika satria tiantsika ny trano. Eny anaka, aza manahy tsy hanala baraka anao ny reninao. Tonga sonareo rehetra. Ao, mandroso e. Mandroso daholo. Tena misaotra ny tompoko. Misaotra tompoko fa mbola mivonjenao fanondroana indray izay. Saika fiverina eny amoron-dalana ny tonga indray nareo nanolo-tanana ho anay. Ny tranonay Rahalangy lehibe. Mbola manana hafa ankoatran'ity azy zay. Mila mifanasoa e. Mila manao sokoa. Zany no afatry ny ray aman-dreninay. Ary nakaiza ho ary ijazandrinao e. Manao zavatra ao an-dakozia eo izy e. Afaka makany ange ianao fa aleo reto entany reto zalana saika mitaona azy e.
Manao ndry salama tsara. Za vao saika anatona anao tany an-dakozia tany. Misy anampinanao ve? Ka nanao mofo zite ho anareo mba hitsenana anareo e. Asa aloha raha afa-po anareo zany na tsy nahomana firy mantsy zay ro lako. Nganareo mila misahirana aminay izany. Mety foana ange izay ataonareo ao e. Tsy maintsy afa-po anay. Tena tsy maintsy sahiranako ianao ry volana na rahoviana na rahoviana. Tsy mila averina aminao tsony angamba ny antony. Avelako foana ny eloko na andangy amiko ipolo injato azy ianao. Aza mafy mehay eo ianao ka. Andao alaina le dite sy mofo nomaninao zany de sady efa ho avy eo koa nge ny olona rehetra e. Ato ary ny tranonareo manomboka izao e. Efa misy ny fitaovana rehetra ampiasainareo ato. Aza gaga e. Fanaraka sy fankazatra foana nareo sy ny fitaovana manomboka anio. Volana indre tsara ianao anaka. Eny sineny a. Dia anaro tsara ihany koa reto zandronao reto. Tadidio anaka fa tsy azo maimaimpona ny tahaka izao fa tsy maintsy nisy ezaka atao. Dia mila mitandrina, mila miaro ny zavatra rehetra. Avelo mipetraka dia mihinana mofo sy ny dite mafana e. Mandrosoa ety ambony latabatra dia samy maka seza. Isy ny fanjaninay. Ianao mbola tsy nahalala anazy. Faly mahafantatra Za koa toraka izany to. Dia iary kosa angamba mety tadidinao ihany fony ianao teny amin'ny hopitaly e. Izy miary ny rehefitrano taminao teny amin'ny hopitaly. Dia faly mahafantatra anareo rehetra tonga soa ato amin'ity trano natokana ho anareo ity indray izany e. Toraka izany koa. Izay teny amin'ny hopitaly sy teny an-dalana rehetra teny ataovy toy ny aliko anandalo fotsiny teo amin'loanareo ihany izany. Misaotra indrindra anaka. Tena misaotra. Dia ho feno fifaliana tahaka izao foana nge no fiainantsika ho avy. Fiaina mbokotsika manomboka eto. Ho lasa ny aliko afa iny ka isolo hazavana mamirapiratra izany e. Fa le volan'ny krismasy kosa izay ny zara fifaliana ny vimbina fiadanana na ny olitra fanafody afaka nanafaka ny karazana retina rehetra na ny mefiainam-baovao ho tsaroana lalandava. Mamerina fisaorana rery volana. Aza miteny tsony fa izay vita rehetra izay tokony natao ihany angeny natolotra anareo e. Tsy mahavaly fitito zaza mantsy a. Dia samy vita soa an'ity taona ity anie tsika rehetra ka andiny taona vaovao manaraka indray. Ny farana teo volana krismasy nosoratany Ravorom-bato ny Lantoarimamy. novelominy Miajanirina Ny Ravo Anjariliva Lalaina niaraka tamin'ny Faly Sinaizy ary Miaja. Roland Ramanatsonina ndray feo Anjariliva ny Nana Totosa.